Fahalemerabantsika tsy ary avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofonay isika amin'ity zoma ity misaotra an'Andriamanitra hatrany isika fa mbola nomeny izao maraina izao indray afahantsika miaona aminy aloha anderatsika ny amin'ny ten'Andriamanitra an'io dia hivavaka isika. Tompon'Andriamanitra eo mbola vepisaoranao zahay ny amin'ny tombon'andro emenao anay. Ndray teninao izay amin'izay maraina ity dia metezinao hiasa ao anatinay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. No teny mofonainantsika androany dia manao fitaovam-pivavahana masina. Alaina amin'ny Jaona toko 4:1-5 manao hoe izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra. Raha misy mihinana an'ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy. Ary ny mofo izay omeko dia ny nofoko ho fiainan'izao tontolo izao. Amen. Mampiseho ny fahamendrehana sy ny fanelanelana nataon'ny mpamonjy ary toy izany ihany koa ny fahamarinany tsy misy pentina izay nisaina tamin'ny mpinoana ho an'ny mpanota sady any azahoana mankasitraka ny fanompoam-pivavahana tolona an'Andriamanitra ny didin-kazomanitra izay miara-miakatra amin'ny vavaka ataon'ny Israely. Ankoatran'izany raha tahiny ka nisy alitara fanelanelana mandrakizay ny lohan'ny varavarana lamba eo amin'ny efitra masina indrindra dia misy tsy tapaka ihany koa ny alitara famelan-kely koa eo anolohan'ny varavarana lamba ao amin'ny efitra masina. Ary farany raha tahiny ka amin'ny alalan'ny rasin'ny didin-kazomanitra ara-tandindona no azahoana manaton'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny mpanalalana lehibe amintsika no azahoan'ny mpanota manatona an'Andriamanitra izay hany mpizara famindrapo sy famonjena ho an'ny fanahy bebaka sy mino. Rehefa miditra maraintsy hariva amin'ny efitra masina ny fotoana fandoroana didin-kazomanitra ireo mpisorona dia indro misy mpisorona anankiray koa mitondra ny fanatitra isan'andro eo an-kianja. Tsy maintsy mandinika ny fony sy miaiky ny elony anefa ny mpivory alohan'ny idirany manatrika an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpisorona dia miara manao vavaka mangina mitodika any amin'ny fitoerana masina izy rehetra. Dia toy izany no andraisana ho an'ny tenany amin'ny alalan'ny finoana ny fahamendrehan'ny mpamonjy izay nampanantenana. Naseho teo amin'ny asa mpanavotana ara-tandindona izany ary raha miakatra miaraka amin'ny setroky ny didin-kazomanitra ny fivavahana nataony. Noho izany dia noheverina fa masina ireo ora voatendry ho an'ny fanatitra maraintsy hariva ka manjary raikitra ho tandreman'ny firenena jiosy manontolo mihitsy oran'ny fitaovam-pivavahana isan-tokantrano. Taty aoriana rehefa nivavaka tamin'Andriamanitra ny Israely ny jiosy dia nitodika nakany Jerosalema tamin'ny ora io. Arakaraka izany fanao mahazatra izany no tokony alain'ny kristianina tahaka eo amin'ny fanompoam-pivavahana maraintsy hariva izay ataon'ny fianakaviana tsirairay avy. Raha tahiny ka tsy nakasitran'Andriamanitra ny famerimberenana, tsy voahevitra ny fitiavana hivavaka tsy aray-panajana dia jereny amin'ny mpifaliana kosa ireo olona te hankohoka eo anatrehany maraintsy hariva mba hangata-pamelana ny loka vitany sy hitaka aminy ny fitahiana izay ilainy. Ny eriana dia hanana an'izany fikirizana indrindra ny fahatsiarovana indrindra isan'andro ka hanatona ny tombo tokoa ny tokantrano tsirairay avy amintsika. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay iray hony amin'izany teninao izany amin'ity maraina ity. Irina indrindra mba hataka ny fahazotom-pon'ireo mpanomponao tany aloha tany ny zotom-pozenanay ankehitriny ka tsy hisy andro izay handalo fotsiny fa ny andro tsirairay avy dia ahafahanay manantona anao, ny andro tsirairay avy dia ahafahanay ihany koa mangataka ny fahasoavanao sy ny fahamelana avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen.